Somary tsoro vavolombelona zao misy lehilahy anankiray zao a. Io lehilahy io zany a narary izy. De narary izy a misy zavatra ohatrany misy zavatra mikika any anatin'ny vavoniny any, any anatin'ny tratrany anatin'ny vavoniny any, tsy haiko hoe aiza le izy fa any anatinatin'ny vavoniny any. De vokatrizay aretina izay izy a, de mazava ho azy moa ny olona fa rehefa marary ny olona de mandeha manantona dokotera. De nanantona dokotera de nomeny dokotera karazana fanafody maro isan-karazany. Fa ny zavatra nisy a tsy nandray fanasitranana izy. Ary le fanafody nohaniny ara nanimba ny vavoniny. Simba ny vavoniny a hatrany amin'ny rayany ihany koa zany a tratran'ilay aretina. De rehefa lany fananana lany vola tany amina dokotera izy a de nanantona mpanompo sampy indray. Nanantona mpanao fanafody indray. De be moa ny zavatra takina rehefa manantona an'ireny mpanao fanafody ireny ianao a. Be ny zavatra takina de izy no mijoro vavolombelona aminao mitantara hoe nisy taona hono izy noentina teny amin'ireny douane ireny de efa nampandrona de maka rano mahery de nampisotroana an'ireny rano ireny de nisy taona hoentina mitsofoka any anaty lagroty sy ny karazany, mitsofoka any anaty fasana ao anatina andro maromaro. Nanao an'izany ty ralehilahy ty tena maro ny zavatra nitakian'le tsy haiko inona filazany le toeram-pitsaboana zany maro ny zavatra nitakiany. Tsy maintsy nataony anefa zay satria nahoana? Satria mangetaheta teo sitrany ty ralehilahy ty. Lany vola maro ary vokatrizay fandanimbola be zay a tsy voalotsony le izy de lasa nitrosa mihitsy ary izy mivady. Na ny vadiny ary efa kivy tam'izany fotoana zany ozy izy satria na ny sakafo anatin'ny tokantrano raha tsy zarizary tsony. Ny écolage ny mpianatra efa tsy voalotsony, ny ofa-trano koa etsy andaniny tsy voalotsony. Satria nahoana? Mandany vola loatra am'le fandehanana any amina douane, mpanompo sampy sy ny karazany ireny zany mpanao fanafody. De na izy mivady ara lasa nisy ady, nisaraka mihitsy izy mivady. Potika le tokantrano. Rava ny tokantrano. Vokatry n'inona? Vokatrizay aretina izay a nitetezana toerana maro efa toerana tsisy vaholana. Azonao le izy? Tetezana an'ilay toerana hoe kalan'oro, vazimba, ino. Tena nanantona an'ireny tena nijoroany vavolombelona tamiko teo mihitsy. Na zahara somary kivy rehefa nitantaraina an'ilay satria amatonany maro izy zany efa nandeha tam'ireny ary toerana isan-karazany a miala amin'ny anankiray a de tsy mahita, findra amin'ny anankiray de tsy mahita. Ny akamaroany io douane rehetrarehetra io efa voatetiny daholo. Nefa nandeha tany amin'ireny toerana ambanivohitra be ireny mihitsy izy zany. Efa voatetiny daholo ireny. Ny tena mampalahelo a efa nitetetehana avy ny tanany, tetetehana ny lelany, aty amin'ny lamosiny tetetehana. Tia andray fanasitranana izy amin'ny fotoana io a, zany ny zavatra nahazo azy. Kanefa naninona? Tsy nahita vaholana, tsy nety sitrana, ravatra amin'ny tokantranony ary apôstôly. Fa tamin'ny ora anankiray kosa izy nahita fandaharana tahaka zao hitanao zao sy ataontsika zao apôstôly a. Rehefa nahita fandaharana tahaka zao io ray aman-dreny io a de nanantona izy. Efa nanantona izy a de niraisina de nifampiresana de nambarany tamiko teo daholo zay olana ny rehetrarehetra. Natao délivrance io ray mpianakaviana io ravana malala. Fa rehefa natao délivrance izy nahagaga herinandro izy natao nanatrika fotoam-bavaka natao délivrance sitrana izy am'izao tsika miresaka zao. Sitra rehefa en'le vadiny moa hoe sitrana ny vadiny a ino ny vadiny nody moramora lamina indray ny tokantrano. Lamina ny tokantranony. Zany hoe rehefa tao amin'ny tompo izy zany de lamina le Rehefa tao tokantrano. amin'ny tompo izy de lamina ny tokantranony. Maro koa nefa nanantona vokatr'ireny tracta kely, taratasy kely naparitaka ireny. Betsaka mihitsy zany ny olona efa niraisiny mitantaran'izay resaka hoe fanatonana any amin'ny toeran-kafa izay a fa tsy tonga de manantona an'i Jesosy tompo. Tsy nahita vaholana. Fa za tena mampirisika ny olona zay manaraka ny fandarana am'izao fotoana izao a. Mety marary ianao na manana olana. Hoy aminao hoe Jesosy irery ihany no vaholana tena azo antoka. Maharitra ny vaholana omeny a, mandrakizay ny vaholana omeny. Tsy vaholana hoe mandeha kely de tapaka na hoe sitrana le aretina de miverina rehefa avy eo, fa tena rehefa manafaka anao indray mandeha iny ny tompo a, tonga de afahany mandrakizay ianao. Azonao le izy. De tahaka zany ty vehivavy nitsidra nandritry ny 12 taona ty a. Izy narary nandritry ny 12 taona nanantona mpanao fanafody fa tsy nahita vaholana. Fa rehefa nandreny am' Jesosy izy de nanao dingana izy nanantona an' Jesosy nikasika ny sombotra aviavin-dambany ritra ny loharanon'aretina. Zany hoe izy narary mihitsy no nanao dingana nanantona an' Jesosy. Tsy niteny izy manao hoe satria za marary de tsy afaka miarina eto ambony fandriana. Satria za marary de tsy afaka mietsika mihitsy eto ambony fandriana. Satria za manana olana ohatr'izao de tsy maintsy hitady vaholana amin'ity olako ty any am'izay toerana hafa aloha. Fa za tena miteny aminao
ity vehivavy ty narary izy fa vo nandreny am' Jesosy tonga de nanapa-kevitra na ikasika ny lambany fotsiny ao izy raha vehivavy tonga de ho sitrana. Mety marary ianao am'izao fotoana zao enao mihitsy ny mila manao dingana na ny manana olana rehetrarehetra mila manao dingana manatona an' Jesosy tompo. Dingana ataonao manova be de be ny tantaram-piainanao mandrakizay apôstôly. Ny zavatra misy jereo tsara zao apôstôly fa raha misy olona ray zao marary marary any atokantranony izy tena hoe marary tena ny nanana parasitamôl kely fa tsy afaka lay aretina ohatra de tsy maintsy olona io rehefa tena miombo lay aretina manatona toeram-pitsaboana ohatrany hoe hôpital zany na hoe reny toeram-pitsaboana lehibe reny zany hoe tsy lay dokotera ny nanatona n'lay narary fa lay narary no nanatona lay dokotera. Tahaka an'izany nataon'ity vehivavy ty teto ary za ihany koa zany mino fa reto olona reto zay manaraka an'izao fandarana zao satria anao vavaka lehibe tsika amin'ny asabotsy ho avy izao rapitso zany izy io de raha manao hetsika ampinoana zany reto olona reto miainga avy any atokantranony fotsiny hoe za nde anatona ny toerana io za nde andeha zany hoe na de tsy afaka metsika azy izy fa mba manetana fotsiny manao dingana izy hoe anainga ny tena koa ataoko zay atongavako any ary manomboka any tokantrano izy de anana finoana etaeta hoe tsy maintsy afaka za de ny zavatra misy rehefa tonga eo anatrehan' Jesosy ny olona iray apôstôly tsy maintsy afaka ary tsy maintsy mivany olany ary mety vahoaka be de be mihitsy ho tonga ao amin'ny toerana io amin'ny rapitso io fa ny zavatra misy mba rombay ny anjaranao manana anjara ianao zay mihaino anay misy anjara no man'ny tompo anao ao de tongava aza dino rapitso apôstôly. Misy lehilahy anankiray ao anatin'ny baiboly any amin'ny Luka 5 narariny paralysisa. Io lehilahy io tsy mahetsika eo ambony fandriana fa nandreny am' Jesosy izy hoe manasitrana hono Jesosy de zavatra nataony ahoana nanentana olona anakefatra izy nibata ny fandrinany mitondra azy tany tonga eo am'le toerana misy an' Jesosy anefa izy feno olona le toerana mijery eny varavarankely tsisy idirana mijery eo am' varavarambe tsisy idirana. Inona ny zavatra nataony niakatra tany ambony tafo izy. Inona ny tiana tongavana amin'io fotoana io te ho tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny izy satria te ho sitrana nilavana le tafo tamin'ny manga nesorona le tafo nampidinina tamin'ny tady teo ny fandrinandra lehilahy vo tonga teo anatrehan' Jesosy izy dozy izy ny tompo hoe voavela ny elo kao izy izy teony eo izy de sitrana mitsangana izy le narariny eritrereto hoe tsy mahetsika ao ambony fandrina fa navita nanentana olona mihitsy andeha ho eo amin'ny fanatrehan' Jesosy fotsiny. Rehefa hitan'ny tompo ny dingana nataony niakatra avy tany ambony tafotrano nidina tsy niteny kory ny tompo manao hoe sitrany ianao ao amin'ny anarako na hoe mitsangana ianao fa ahoana ozy izy voavela ny eloko ao tonga de nandray fanasitranana satria nahoana nanao dingana izy ka de tena asaina mihitsy ny olona manaraka an'izao fandarana izao tena manaova tena hoe mitadiava lalana tena hoe tous les moyens mialatsina am'izay fomba fiteny zay mba ahafahanao manatrika n'io fotoana lehibe io fa tena andray zavatra ianao tsy mitondra aretina mody tena mino an'izany tsy misy olona mialamaina zany tsy misy olona mialamena zany zay tonga ao ijoroko vavolombelona aminao faraparany. Misy vehivavy kely anankiray nalemy izy avy any amin'ny tokantranony tsy fantako ny inona ny olana ny ray aman-dreniny tao de tsy fantako natratrana retim-ponga ama de nalemy tsy nahetsika teo ambony fandrina de noentina tany amin'ny hôpitaly de nijerevany dokotera le aretina tsy hitany dokotera hoe inona le aretina taminy navoaka ny hôpitaly navoaka ny dokotera avy any amin'ny hôpitaly zany fa tsy sitrana avy any amin'ny hôpitaly le zaza nisy ny baby nybabeny izy de niditra tato amin'ny nisy fotoam-bavaka tam'izay indray asabotsy de ny babeny izy niditra tao anatin'io trano fivavahana io nivavaka teo nandeha nivavaka de nandeha ny tenin'Andriamanitra de tao anaty fangatahana herin'ny fanemasina am'izay tsy nisy nametra tanana taminy tsy misy nitondra mavaka nanao délivrance taminy fa inona zavatra nisy iny raha vehivavy nitsangana ho azy avy any arina va nandehandeha mihitsy izy nandeha tena nandeha tamin'iny couloir iny nanatona teny amin'ny altara satria nahoana hitan'i Jesosy ny dingana nanentana tsy fantako na dadatoana iza nasainy nanatitra azy tamin'ny taxi nanofa taxi mihitsy ny tonga tamin'le toerana ka zany hoe rehefa ny olona anankiray zany no manao dingana mananetaeta hoe anatony ny finoana ao anatiny fotsiny de manasitrana azy azonao le izy maheno ahy ianao am'izao roa sy fotoana izao aza mametraka fanontaniana hoe ahoana ny fomba ahafahako am'ty olako ty za ve de mety mbola iova ve ny fiainako ity vehivavy ty nandritra ny 12 taona narary kanefa novainy Jesosy tao anatin'ny ray mpimaso monja
hain'ny tompony manova ny fiainanao, hain'ny tompony manasitrana anao. Za tena mino apôstôly Matio fa isy olona maro amin'ny fotoana io andray fanafahana, isy olona maro amin'ny fotoana io andray fanasitranana. Ny asaina mihitsy na mikorota tokantrano ianao, na voafatotro ny trosy ianao, na misy aretina mitaizatra amin'ny fakely, na voafatotro ny famisaviana, na efa nitety an'ireny toerana mpanao fanafody, mpanompo sampy maro isan-karazany reny fa lany vola aman-karena. Ato amin'ny tompo tsy mila vola, tsy mitaky vola aminao Jesosy, tsy misy fifanarahana be, zany hoe tsy maintsy mandoha vola ohatr' zao ianao, fa ianao fotsiny mila tonga loalikao sy ny etaetaponao ary nydingana ataonao anantona an' Jesosy. Zay ihany ny takin'ny tompo aminao. Ary betsaka ny olona nanantona an' Jesosy tsy nialamaina, tsy nialamaina fa izy sady misitrana amin'ny aretina, milamina ny fiaina tokantranony na ny zanany ara sitrana. Matetika nge misy karazan'olona ohatr' zao hoe marary ny zanany de le ray aman-dreniny manantona mivavaka, manantona an' Jesosy. fa ny zavatra magaga sitrana le zanany. Azontsika le izy maro mihitsy eo anatin'ny baiboly manao be zay. dehibe ny tratra ohatr' zany ao anaty baiboly. Be dehibe misy ohatr' zany ka manasanao zay am'ty vavaka fanafahana lehibe ao amin'ny tranopokon'olona isotry ity. Raha pitso sabotsy manomboka amin'ny sivy sasany maraina, io zany tsy hisafidianana finoana io, ary tsy hisafidianana hoe ity aretina ohatr' zao de tsy mahazo tonga ao, ity olana ohatr' zao de tsy mahazo tonga ao, fa na olana manahoana na olana manahoana. Ary ny tena asaina mihitsy ary amin'ny fotoana io le efa avy nitety toeram-pitsaboana maro, le efa diso fanantenana sy nandany fananana maro reny mihitsy ny tena asaina amin'ny fotoana io mba hanomezana voninahitra an' Jesosy Kristy ao. Marina moa apôstôly fa ty fotoana ity de tsy hisy vidim-pidirana, fa ny olona fotsiny mila tonga de fanasitranana no azony. Am'izao fotoana zao izahay moa tsara ampahafantarina amintsika fa 12 mirahalahy zahay, fa ny 5 aminay de niditra fifadikanina am'izao fotoana izao. Zany hoe ivavaka niditra fifadikanina ho an'io fotoana lehibe io fotsiny hitondram-bavaka ho an'io fotoana lehibe io. Ka apôstôly 7 mirahalahy zay navita fifadikanina 70 alina zany ivavaka ho anao amin'io. Ary ny 5 mirahalahy am'ireo kosa zay efa niditra efa lavalava mihitsy, efa mahazo any 5 andro any izy am'izao fotoana izao nivavaka manokana mihitsy mba anafahan'Andriamanitra, iasan'Andriamanitra amin'io fotoana io. Ka za zany tena milaza aminao mihitsy zay mieno anay am'izao fotoana zao hoe tongava fa tsy miala maina ianao, fa ianao tonga ao fanasitranana no azonao. Mety tsy marary ianao fa manana olana, fa tongava fa tsy maintsy misy vahaolana omen'Andriamanitra anao amin'io fotoana io. Naraka fijoroana vavolombelona foy itsika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra mba atonga anao ihany koa apetsika ny finoana ao anatinao ka hiazakazaka hamonjy an'io fotoana io amin'ny rapitso avy. Ndao ary.